faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny watao tagasy ny tenako androany isika de nderesadresaka ny vaovao malaza ka toy ny mahazatra moa dia famtinam-baovao no resana amitsika mandritra ny video anankiray atao anatin'ity chaîne watao tagasy ity ka ireto manaraka reto no teboka hosodintsika manokana amin'izany famtinam-baovao izany naverina hiasa any frantsa i Yvette Sila mpianatra mpitsara zato no andeha hianadraha amin'ny fitsarana ministera fampianarana teknika tanora roanjato amin'ny 200 soratra anarana no voaray io fanakalo center any Ambilobe nitondra fanampina ho an'ireo traboina ny ministra Tokely Justin any Maromandia district Analalava tonga tany antoerana nanolotra fanampina ho an'ireo traboina noho ny ranobe izay vokatry ny orana mikija ny ministeran'ny ponina sy ny firaisankina ary ministeran'ny tontolo iainana toraka izany ihany koa ny tany antsohy renivohitra ka ireo rehetra ireo no fitinina amintsika atao anatin'ity video anankiray ity ka manasitsika rehetra hanao commentaire ambanin'ity video ity mba afahana mandravina an'ireny hevitra ny rehetra reny hanaovantsika video manaraka eo manasitsika ihany koa ilekeny video antsika ary manasitsika tanandro hatrany abone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefina misy tao tagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrely isika fa vetrany tonga de vavany dawary fantatra taoriny filankevitry ny ministra tamin'ny larobia 7 janoary fa voatendry ho masovoho solon-tena maharitra eo anivon'ny solon-tena maharitra ny Madagascar na représentation permanente de Madagascar eo anivon'ny UNESCO ao Paris eo anivon'ny UNESCO ao Paris France i Yvette Sila Rakoto tena ny efa nitazona anio andraikitra io nanomboka ny septambra 2024 ka nantsoina hody taty an-tanin-drazana febroary 2024 rehefa notendrena ho ministry ny raharaham-bahiny teto Madagascar ka izao izy tafaverina any Frantsa izao indray eo amin'ny resaka fitsarana nanao fianianana ireo mpiofana mpitsara zato mianadahy avy ao amin'ny sekoly ambony manomana mpitsara sy mpirai-draha NMG tam 7 janoary tao amin'ny fitsarana tampony anosy Antananarivo hianadraha eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany sy fitsarana ambony ary fitsarana tampony mandritra ny 9 volana izy ireo tapitra izay dia hiverina eny amin'ny sekoly NMG izy rehetra mba hanohy ny fampianarana fampiarana 3 volana aoriana zay kosa tendrena ho mpitsara sy omena toerana isany izay mahafeno fepetra toy ny fahazona salanisa 10 miakatra eo amin'ny lafiny fanafanana tanora indray tanora voafantana tamin'ireo maherin'ny 590 ny soratra anarana no nisitraka ny fiofanana arakasa maimaim-poana izay karakaray ny ministera fampianarana teknika sy ny fampifanana arakasa teny amin'ny amphibé complexe scolaire Ampeflo iaraha mahalala fa miroborobo ny internet sy ny asa mifandray amin'izany eto Madagascar izay mahasarika ny mpandraharaha avy any ivelany no izy manana ny tombony tahaka ny fahaizan'ny tanora malagasy ny teny frantsay ny sandany karama sy ny sisa noho izany dia tsy mitsahatra mandray piasa mihitsy ny orinasa maro eo amin'io sehatra mety di web io ankehitriny tsy misy anefa hatretin'ny fiofanana avy amin'ny fanjakana ho an'ny tanora tesehatra amin'io asa io ka nanabagevitra ny ministra ankehitriny hikarakara fiofanana faobe arakalitao izay hahazony tanora tsara ofana vonina avy hatrany hiditra eo amin'ny sehatry ny asa hampihena haingana ny tahany tsy fanananasa eto Madagascar ametraka fiarahamiasa eo amin'ny orinasa lehibe amin'io sehatra io ny ministera mba ho raisiny izy ireo hatrany ny tanora vita fiofanana andiany voalohany raha teo ity nanomboana ny fiofanana ity ary hitohy sy hitatra any amin'ny faritra hafa izay efa misy orinasa manao ny métier web tahaka ny any Toamasina Fianarantsoa Antsirabe sy ny maro hafa izany fiofanana izany any Ambilobe indray tondra fanampina ho an'ireo trabona ny ministry Tokely Justin taoriana zakorana mikija tao Ambilobe nijery fotony ny zavanisy ny ministra ny atitany Tokely Justin niaraka tamin'ny gouvernement fatra Diana tonga nampahery sy nitondra fanampiana vonjy ranovaky nahitana vary menaka voamaina ho an'ireo traboina tao amin'ny commune na Marivorahona district any Ambilobe ny délégation na tari ny ministre ny atitany hisy ny fanatihadiana ataon'ireo teknisianina hijerena vahaolana manoloana ireo ranobe sy ny fahasimbana fotodrafitrasa nanentany ny mponina hanamafy ny firaisankina ny ministre Tokely Justin nandritra ny fitsidiany tany Ambilobe izay tany Maromandia ndray dia tonga tany antoerana nanolotra fanampina ho an'ireo traboina noho ny ranobe vokatry ny orambe mikija ny ministre ny mponina sy ny firaisankina ary ny ministre ny tontolo iainana izay nitondra izay voatsira mitanana izy ireo moa mba hanampina ireo traboina rehetra ireo toraka zany ihany koa ny tany antsohy vohitra izay nahatongava ny ministry ny mponina sy ny ministry tontolo iainana ihany koa nijery ny zavamisy any antoerana ka nosafidiny izy ireo tamin'izany ny vitoeram-pamokarana zanakazo izay tafiditra ao anatin'ny fanampy napetraky ny filoham-pirenena sy ny ministry ny tontolo iainana moa ny hoe hamerina ny laoniny any Madagascar ho nosy maitso manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fotom-piveloman'ny mponina ny tontolo iainana ny fahasimbana atiala no anisany mitarika ny fiovan'ny toetrandro ka noho izany tonga nitsidika ny vitoeram-pamokarana zanakazo tao anahidrany ny ministry tontolo iainana sy ny fandrosan'olo vainjafy Max Andondrina Fontaine tamin'ny 20 janoary lasa teo tokony samsarotiny amin'ny fiarovana ny atiala tsy hopotika ny tsirairay ny antony dia isan'ny ankinan'ny fotom-pivelomantsika ny ala ilaintsika ny ala eo amin'ny resaka ny fambolena sy fiompiana ary jony izay miankina tanteraka amin'ny fisina atiala na antanety na andranomasina izany no tokony hanamafisana ny fiarovana ny tontolo iainana mila avoly ihany koa ny hazo
mba hiadivana amin'ny fivavahany toetrandro ary ampiroboroboana sy hampiarina hoy hatrany Andriamatoa Max Andondrina Fontaine izay ministra tontolo iainana sy fandrosoana lovainjafy raha nitsidika sy nanao fanentanana ny olona mba harisika amboly hazo. Tazana nanotrina azy teny an-toerana ny ministry ny ponina sy ny firaisankina ary ny gouverneura ny faritra Sofia sy ny préfet n'Antsohihy. Teo ihany koa ireo talempatitra isan-tsokajana ary tompona andraikitra maro any amin'ny faritra. No am'fisiny talempatitra ny tontolo iainana Dr Clermont Manantsoa fa maimaimpona ny zanakazo ho an'ny vahoaka tsy ankanavaka. Aza misalasala manatona ao amin'ny Dred Sofia izay maniry hanao fambolen-kazo. Vonina hanampy sy hanome fiofanana raha ilaina amin'ny fambolena mba tsy ho zava-poana raha ny nambarana trany. Izay sy zay raha tompoko lasy tompoko vavy amaranako an'ity vidéontsika ity ka manasika rehetra hanao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba afahana mandravina andreny hevitra andreo rehetra eny manaovantsika vidéo manaraka eo. Manasika ihany koa ilaiky ny vidéontsika ary manasika tanandro hatrany abonné amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany sisy tonga tatagasy. Tompoko lasy tompoko vavy mangasitraka de mirary soa. Negatifo Rambola hezis katika jobe Mitiavoko no timyo Umeka memito Sasa miano tin Falovya no zautia Vama heri vitia Vanga Atulu chono Tanigesa Atulu chono
aza miagnatsy gne anao tiako